toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Tsy ho rery ianao olon'i Kristy. Ny tompo no hanome famantarana fa miaraka aminao izy. Araka ny voasoratra ao amin'ny Exodosy 4:1-5 ka hatramin'ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: "Ao Jehovah tamin'i Mosesy, hainjiro ny tananao, ka raiso amin'ny rambony iny, dia nanindry izany tanana izy ka nandray azy. Dia tonga tena teo an-tanany indray izy mba hinonon'ireo fa efa niseho taminao Jehovah Andriamanitry ny razany, dia Andriamanitry Abrahama sy Andriamanitry Isaka ary Andriamanitry Jakoba, mba hialan'ny fisalasalana izay mety hitranga ao anatinao." Araka ny voasoratra ao amin'ny Exodosy 4:1-2 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: "Ary namaly Mosesy ka nanao hoe: indro tsy ino aho na iain'ny feoko izy fa hanao hoe tsy niseho taminao Jehovah." Saia ary ho mpanompon'i Kristy. Araka ny voasoratra amin'ny Filipianina 2:1-2 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: "Paoly sy Timoty, mpanompon'i Kristy Jesosy, mamangy ny olona masina rehetra ao amin'i Kristy Jesosy, mba ny mpitandrina sy ny diakona izay any Filipy. Mila anao hiasa mahery vaika ao amin'ny fanjakany dia ny etỳ an-tany ny tompo. Mazotoa, mandra-peona tompoko.